Nyara batu akur rananji, akur sa, mbolatsar, akur lié. Miovati Androan, Azadina Nef Manojem, Simiabonin, Shennatsik, Psochatup. Niaraba tup tuishondain futuatne, resate sakan, watotikanyu, manbuta kam chofton jaune frappé les akif tsambandaninan kanditau flup tatanan commission nani, fressamde africaine, nani commission de l'Union africaine, UA, essaye subtuiranan de matumu safaki mama, c'est une tâche ne santuiranisan tuolu, ijmu de tsatian, manbuta kauya sati, Marlo firenena maniry ny mba olona avy eo aminy hitondra indray io toerana io toy ny Mauritiana, Tanzaniana, Madagasikara, Kenya raha tsy laza afa-tsireo za. Fotsela koa izay fa tamin'ny talata 17 aogositra teo no nampalalaina pahibe maso sy tamin'ny fomba ofisialy ny kandida andry zareo Keniana taonay Europy renivohitra. Ny fitondram-panjakana ao an-toerana mihitsy moa nikarakaran'izany ary namasaina olona maromaro ny filoha Keniana Andrew William Ruto mihitsy no nanolotra azy tamin'io andro io nambarany tamin'izany fa olona manana tsaikefa matotra ary afaka hitondra fampivarana ao anaty firaisam-be afrikanina io kandida atolotra zareo io raha lany Raila Odinga moa no anaran'izy io. Efa naneo sady ny fahavononany hanoana io kandida atolotry ny firenena Keniana io mpombory zareo Ugande, zareo Tanzaniana ary zareo Sudania Itatsimo, firenena telo. Isika malagasy kosa dia ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina no nirotsaka ho kandida amin'ny toerana ho filohan'ny komisiona firaisam-be afrikanina io. Mila ny fanohana ny filoha malagasy Andry Rajoelina alefa izy amin'izany filatsahana izany. Araka ny fantatra alefa dia tsy maika sady tsy vototsany amin'izany ny filoha Andry Rajoelina satria hatramin'izao dia tsy nilaza ny heviny mihitsy izy. Misy ireo fampahalalam-baovao vitsivitsy ara-nomerika eto Afrika za moa dia nilaza fa tsy voninany mety ho draman'ity filoha teo aloha ity mihitsy izy. Izay nefa no zava-tsisy eo dia ho vototra indray ny toerana anisan'ny ambony indrindra eto Afrika mba hamira-pahatan'ny malagasy. Maro moa nefa ny mpamakafaka politika eto Madagasikara no milaza fa mbola ilay alahelo politika nampifanolana ny lohatota tamin'ireny sy nahafahany Andriamatoa Rajoelina ilatsaka filoha ireny tamin'ny taona 2013 ka nahavoafisidany Andriamatoa Rajaomapianina ho filoha no ao ambadika izao. Tamin'ny mantsy dia mpamadika ity filoha teo aloha ity. Move valipaty politika no antony tsy haneken'ny filatsahana Andriamatoa Rajaonarimampianina ho filohan'ny komisiona ny firaisam-be afrikanina izao. Tsy tokony aseho an've anefa fa filohan'ny malagasy rehetra izy na inona loko politika n'ilay olona mbo hamiratra eto Afrika nefa isika raha hajanona ny amboko politika eo amin'ireo mpitondra ambony eto Madagasikara. Io sistianana io dia atao amin'ny voalohany taona 2024 asa nefa mety hiova hevitra ihany mifiloha Andry Rajoelina hanome tsodrano an'Andriamatoa Rajaomapianina ny impeachment nambara izany. Sotra tompoko.